Manolotra ny arahaba tompoko. Ny an'Andriamasina nanomboantsika ny fiarahana dia mbola mitoetra hatrany aloha ny fampitandremana mahakasika ny onjan-draha vaventy any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinana ny Madagasikara. Raraka ny vinavina manomboka rampitso alarobia 20 septambra ny tolakandro dia ena miandalana izay avy ny onjan-drano izay. Raha mahakasika ny toetry ny andro ety tanety kosa indray, raha misongadina atao anatin'ny 3 andro avy aloha dia ny hafanana saika manerana ny Madagasikara mihitsy. Mety ananky hatramin'ny 7-30 degré ny marim-panambony indrindra any amin'ny faritry Melaky sy Menabe, izany hoe any amin'ny manodidina Morafembe, Besalampy, Maintirano ary any Morondava, Miandrovazo mety hitatra hatrany Malaimbandy. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampisy maraina raha jerena amin'ny Antsipriany dia andrahoana mety arahana orana tandrifondrahoana ny maraina ny any Asambava, Antalaha, Analanjorofo ary Toamasina. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko amin'ny ankapobeny ny ilany atsinana ny faritry Sofia, Alaotra Mangoro ary ny faritra atsinana na fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro aoriany ny zavona na azavo tamin'ny maraina any amin'ny faritry Vatovavy, Fitovinany, Atsimo atsinanana, Anosy ary ny tapany atsimo ny Atitany. Raha ny tolakandro kosa indray dia mbola hita taratra eny ihany ny orana tandrifondrahoana any amin'iny Antalaha, Analanjorofo ary ny faritra atsinanana iny. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro dia iverina andrahoana miandalana ny any amin'ny morontsiraka andrefana sy ny tapany avaratra ary ny ilany atsinana ny Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 degré ny maripana ho an'ny Atitany, 20 hatramin'ny 130 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 430 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Mety ananky hatramin'ny 7-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Melaky sy Menabe. Mivinany ny andro ny alakamisy kosa indray ary dia saika ho maina tanteraka mihitsy ny andro manerana amin'ny Madagasikara ary mety hibahan-toerana kokoa ingaby masoandro any amin'ny tapany atsimo ny Madagasikara. Iverina andrahoana miandalana amin'ny fiafaran'ny tolakandro ho an'ny afovoantany sy ny tapany avaratra ny nosy rehetra iny. Mivinany ny maripana kosa indray dia manodidina amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 17 hatramin'ny 130 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 330 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Mety ananky hatramin'ny 5-30 ka hatramin'ny 20-30 degré maripana ambony indrindra any Antsohy, Mampikomy, Port-Berger mihitatra hatrany amin'ny faritry Betsiboky, Melaky ary Menabe. Mivinany toetry ny andro ny zoma no amaranantsika sahady dia iverina ny zavona maraina amin'ny akamaroan'ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Andrahoana mety arahana orana tandrifondrahoana amin'ny Takariva ny any amin'ny faritry Melaky, torak'izay ihany koa ny any Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana mitsitokotoko. Mivinany maripana manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 degré ho an'ny tany, 20 hatramin'ny 2-30 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana. Hafana ihany koa ny andro any amin'iny atsimo atsinanana sy ny any amin'ny faritra atsimo nosy iny. Ny any amin'ny ilany andrefana Madagasikara tazantsika amin'izao fa saika mena midorehatra mihitsy manodidina eo amin'ny 5-30 ka hatramin'ny 7-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana, Menabe, Melaky, Boeny, Betsiboka ary any Port-Berger, Mampikony ary Antsohy. Izay makasika ny toetry ny andro fa araka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahalotony rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia nijanonao atonony amin'ny ankapobeny tamin'ny fahalotony rivotra eto Antananarivo. Saika manodidina fetran'ny OMS avokoa ny rehetra voarainy. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina mbola hijanona ho amin'ny antonony hatrany ny tamin'ny fahalotony rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinany toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.